Toy izao indray ary ny teny zaraina izay omenantsika anio. Lakiloso farany ho an'ny rehetra izao. Fotoana fialan'Andriamanitra nenina farany izao, aleo mifona sy mibebaka miverina aminy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jona 3:3-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa aoka samy saona lava fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, aoka hitaraina mafy amin'ny Andriamanitra izy, aoka samy afony lalany ratsy sy ny fandozany eny an-tanànany avy izy rehetra. Aoka ny tompo mihitsy no ahita ny fandresen-dahatra ao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jona 3:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia naneniny izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy, ka tsy nataony izany. Saia ataovy azo antoka ny mandrakizay ianao, ary ampahafantaro an'izany koa ny hafa. Mandrapioana tompoko.